Anapaka ao amponareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanjakan'ny fahasoavana amin'ny fahamarinana. Ny fanjakan'ny fahasoavana amin'ny fahamarinana. Zany no azontsika raisina indray amin'ny mofinainantsika anio Romanina 5, ny andininy 5:20 hatramin'ny 2:20 farany. Andeha ho vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoany anankiray no mahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesoa Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fahasoavana, ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohany, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no anjaka amin'ny fiainana noho ny ataon'ny anankiray dia Jesoa Kristy. Koa tahaka nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra, noho ny fahasoavana iray no nahatongavany fahamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ary ny lalàna dia niditra koa habe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay niabeazan'ny ota no nioara ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana, no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy tompontsika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala, naseho amin'ity mofinaina ity ny lohahevitra manao hoe ny fanjakan'ny fahasoavana amin'ny fahamarinana. Ny amin'ny lafin'ny famonjena dia misy fampitahana roa lafy ambaran'ny apôstôly Paoly voatanisa eto amin'ity epistily ity. Andaniny ny amin'ilay anankiray izay nahatonga ny ota ankilany ny amin'ilay anankiray izay nanamarina ny fahotana. Ny anankiray nahatonga ny ota miteny any Adama izy, izay napiditra ny fahotana tsy tamin'izy tenany ihany, fa napiditra ny ota tamin'ny taranaka rehetra taty aoriana dia tamin'ny olombelona rehetra. Tonga nanota avokoa ny taranaky Adama rehetra, ny taranak'olombelona rehetra. Ary io ota io dia ambara fa tsy mitondra afa-tsy fahafatesana, na fahafatesana ara-panahy zany, na fahafatesana ara-batana, ary raha tsy mitandrina ary dia mety ho fahafatesana mandrakizay mihitsy. Mba hialana amin'izany fahafatesana mandrakizay zany, dia manomana fiainana Andriamanitra ka naniraka ilay anankiray, dia Jesoa Kristy hitondra fahasoavana anamarina ny mpanota.
mifanohatra tanteraka ny fomba ny Jesosy Kristy ilay antsoina hoe anankiray. Hitantsika ialoavana sora-bavety eto amin'ity mofinaina ity, mifanohatra tanteraka amin'ny fomba ny ota ny nataony, fa ao amin'izay misy fahotana dia ny rahan'Andriamanitra tao mihitsy izy hitondra fanamarinana, hitondra fahafahana. Eto ary dia ambara mihitsy fa arakaraky ny mahabe ny ota no mahabe ihany koa ny fahasoavana izay raisina ao amin'ny Kristy anamarina ny mpanota. Zao tsara no ilazany azy eo amin'ny 2:20 manao hoe teo amin'izay ny abeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra. Amin'ny teny frantsay dia hoe là où abonde le péché, la grâce surabonde. Midika zany fa lehibe lavitra, mahery lavitra, manam-pahamasinana lavitra no ny amin'ny herin'ny ota, ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny herin'ny fahasoavan'ny Kristy izay manamarina ary mitondra sy te hitondra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Revako malala nisy fotoana Jesosy nanasa tongotry ny mpianatra dia hoy ny mpianatra hoe raha izany ary aza ny tongotra ihany no sasana fa ny lohako sy ny tenako ray manontolo koa. Fa hoy Jesosy hoe izay efa nandro tsy miverina misasa na midio intsony izy, satria efa nohamarinina, efa nohamasinina, efa nodiovina tamin'ilay rano Kristy, ilay fahasoavan'Andriamanitra izay tonga hamonjy izao tontolo izao. Tsy ny fifikirana amin'ny fahotana no hamonjy ny olombelona, fa ny fanekena fa mpanoty ianao ary manaiky andray ny fanadiovana izay entin'ny Kristy. Fanadiovana mahafakota, mahafakeloka, mamafa ny fahotana rehetra, fanamarinana mitondra fahamasinana tanteraka no entin'ny Kristy eo amin'ny fiainanao. Dia aokary ho raisintsika ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny tamin'ny alalan'ny batisa, izay raisintsika ao amin'ny fanasan'ny tompo, fa mitondra famelan-keloka ho antsika ireny. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Lehibe tsy takatry ny sainay Andriamanitra ny fahasoavana izay narotsaka tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, izay mamafa ny ota rehetra ary ndreto izay manatona anao mitondra ny tsy fahatanterahanay rehetra, fa ao aminao no misy fanavotana, ao aminao ihany no manamarina anay. Fa mivavaka izay Tompo ankehitriny ho an'ireo mpiara-belona aminay, ho an'ireo rehetra ao anatin'ny fahasahiranana, indrindra no ny amin'ny vokatry ny andro ratsy, entinay mbavaka manokana ireo tsy manan-kialofana, ireo rava fananana, ireo namoy avantina, ireo izay trabona amin'ny endriny rehetra. Ianao Jesosy Tompo no ampialoka fa ny teninao dia miteny hoe nomenao fialofana ny zanakao, dia matoky manana anao zahay. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.